Anio alahady 7 martsa 20 sy 20. Alahady fahaefatra amin'ny karema anio. Alahady anatanterantsika ny vokatra voalohany eto amin'ny fiangonana FPMA ex Marseille amin'ity taona 20 sy 20 ity, izay andraisan'ny sampana tsirairay avy anjara eto amin'ny fiangonana. Alahady ihany koa mbola himpanjinantsika ny lohahevitra manao hoe fiangonana hanehoana ny asan'Andriamanitra. Les œuvres de Dieu se manifestent en l'Église. Izany dia nitsoahana tao amin'ny filazantsara araka taona toko fasivy andininy fahatelo. Dia novaliany Jesosy hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy no anton'izao. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. L'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 3. Ho aminareo mandrakarivana ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iara ideran'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo sika ry-havana amin'ny famakiantsika ny salamo fahatelo amby roapolo. Iara hitsangana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo no mpiandry ahy, tsy misy zava-mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny amaitso izy, mitondra aho eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamakivaky ny loasa aliko ny fahafatesana zao, dia tsy atahotra ny loza satria ianao no miaraka amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny laoko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao. Ny kapokako dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famondram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao amin'ny tranon'ny tompo aho amin'ny androko rehetra. Amen. Oh
iara-iombom-bavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray ny fahazavana tsy miletika. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra Tompo fa nitao aminao izay ka afaka manantona anao am-pifaliana ankehitriny, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina. Ary misaotra indrindra Tompo noho ny fitiavanao tsy manapetra ka avelanao indray izay hiaino sy handreny teny fiainana izay atolotra ao anay. Mankasitraka indrindra Tompo fa noho ny fahasoavanao dia afaka koa izay hanavao indray ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao anio, izay fotoana anatanterahana ny vokatra voalohany eto amin'ny fiangonana amin'ity taona ity. Koa mangataka ny asan'ny fananao masina amin'ny isam-batan'olo izay Tompo, mandritra izao fanompoam-pivavahana izao, ary dia tario amin'ny alalan'izany fananao masina izany izay manatrika eto sy koa ireo namanay, avanay izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny hainao manjery. Mba hatserovanay mandrakizay Tompo ny asa-pamonjena, ny asa-panavotana izay nataonao taminay ka hahazo hery sy hitombo finoana ary ho fiangonana hazoto sa haneo izany asa-pamonjena lehibe sy mahagaga izay mitanterahanao izany izay. Amin'ny manodidina anay eto amin'ity vohitra na faritra ity, eny ity firenena izay nametrahanao anay ity. Koa tario ary izay Tompo amin'ny zavatra rehetra ataonay eto fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy be voninahitra indrindra nanandratanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Enoy amin'ny fanajana sy ny feritreretana lalina riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 5, andininy 5 sy 6. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahiny, nefa efa mazava ao amin'ny tombo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, satria ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika riavana, koa andeha isika hiara-nondrika mangina ny lohantsika ary anaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra rainay mpamorona sy mpanavitra anay io. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mpamindra fo sy be faharo-po izay. Misaotra indrindra Tompo fa tsy navelanao diso anjara indray izay tamin'ity androany ity, ka dia afaka nandreny teninao izay nahampahafantatra anay ny sitraponao. Fa maizina tokoa izay fahiny, maiziny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, ary dia efa nanoloranao ny tenanao Tompo. Nandatsahanao ny ranao teo ambony hazo fijaliana mba hanadio, hanafaka anay tao amin'izany haiz-pahotana izay niainana izany. Ary dia maniraka anay ny teninao Tompo, ny andehananay tahaka ny zanaky ny mazava, ary dia izany indrindra Tompo no nanondranao ny fananao masina ho aty anatinay, izay fanahin'ny fahamarinana hanazavanay mba hanananay ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ary nanafatra anay ianao Tompo manao hoe aoka hirehatra ny jironareo sy ny hoe koa aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Izany tokoa Tompo no tena tianao dia ny mba ho jiro manazava mandraka riva ny manodidina anay rehetra izay. Mahatsiaro menatra sy mangahy izay ankehitriny Tompo, fa nanao ny fanohatra tamin'izany teninao izany nataonay. Satria mazany izahay dia nanapika, namono hatrany jironay, ary dia nandeha tao amin'ny haiz-paharatsiana isan-karazany. Mifona aminao izay Tompo, fa jamba ny fitiavan-tena sy ny rendrarendram-piainana izahay, ka tsy mikatsaka afa-tsy izay nahazahoan'ity nofinay ity ny fahafinaretany fotsiny. Mifona Tompo, fa jamba ny lolo-po sy ny fialonana ary ny fifampiandaniana ny fonay,
hany ka lavitra anay izany vokatry ny fanahy dia ny fitiavana izany. Koa dia mifona indrindra Tompo fa tozary rakitry ny aizy ny fankalana ny fonay. Koa ankehitriny Tompo, mangataka indrindra izahay, mamondrafo aminay, mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana ary avaozy eo anatinay ny fanahinay, andehananay tahaka ny zanaky ny mazava, mba hahitany olona ny asa soretra ataonay, ka hankalazany ianao rainay izay any an-danitra. Amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy Tompo tena tianay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Oh
fanantenana eo mpitsanganana izao ry havana ny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika. Ho ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famondrapo anao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina, miderany tompo. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, koa ireo zanakitsika ao amin'ny sampana sekoly alahady no hisantatra izany.
tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny vavaka sy fakiteny sika izao a dia mbola iarahantsika manao ny laharan-kira fa 370 andiny voalohany ary dia efa mitsangana makety anoloana avetrany ireo tompon'anjara. Isika tompoko Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasinao misaotranao izahay noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Misotranao izay Andriamanitra fa omenao fotoana, omenao fahafahana afaka mitoetra eo an-tongotra ao indray hieny ny teninao, hieny ny hafatra avy amin'ny teninao ihany koa. Tompo Andriamanitra, ny fanahinao masina no angatahanay aminao, anilo ny mpanomponao tsirairay avy izay hamaky ny teny mba tsy hisy diso izay rehetra ho ambara. Fanahinao masina no angatahanay Andriamanitra hiasa ao anatin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy amin'ny teninao ao anatin'ny toriteny. Dia fanahinao masina ihany koa Tompo ny mbola angatahanay hiasa ao anatinay tsirairay avy ao anatin'ny fiangonanao mba hahafahanay mandray ny teninao, mba ho teny tonga nofo izany aty anatinay, ho teny tonga fiainana Andriamanitra ny teninao. Dia hampangino Andriamanitra izay rehetra tsy avy aminao fa aoka ny fonay, ny sofinay, ny fanahinay hifantoka tanteraka amin'ny fianonan'ny teninao sy ny hafatra avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ahafahanay mangataka izany vavaka izany. Amen. Première lecture, Samuel 1, de 1 à 13. Au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras à Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde son cœur. » Isaïe appelait Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. »
Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le-moi chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux bleus et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Toizana fakteny ao amin'ny Efesiana toko fahadimy andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efesiana toko fahadimy andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Zakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa maizina anareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahatsiana. Mamantatra izay sitraky ny Tompo. Ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra, na dia milaza izany azy. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Toizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra araka ny filazantsara ny Jaona toko fahasivy ka ny andiny voalohany hatramin'ny faharaika amby efapolo. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et en fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient, « Oui, c'est lui. » D'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui.
mais il lui ressemble. Et l'homme disait, c'est bien moi. Ils lui demandèrent, comment donc tes yeux sont-ils été guéris? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit, va à Siloé te laver la figure. J'y suis allée, et après m'être lavée, je voyais. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé la figure et maintenant je vois. Quelques pharisiens disaient, celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. Mais d'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles, de signes miraculeux? Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux? C'est un prophète, répondit-il. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent, est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant? Les parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant, et nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le, il est d'âge à répondre lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est d'âge à répondre, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il guéri tes yeux? Je vous l'ai dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas même d'où il vient. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant, il a guéri mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es tout entier dans le péché.
connaissance et tu veux nous faire la leçon. Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » Dis-moi qui c'est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne serez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. Amen. » Mialohan'ny tondran'ny iray aman-dreny mpitandrina ny afatra ny tompo amintsika amin'izao maraina izao dia ho mpitsanganana naonaovantsika ny laharan-kira fahatelo ambin'ny folo sy roanjato ny andininy fahatelo. Ry mpanjaka ny mpanjaka arak'izany hery zany tendreo tokoa ny lelan'ny mpanomponao mba hanambara teny fiainana tsy arak'izay mety ho fijerinay olombelona amin'ny fomba mahazatra fa araky ny fijerinao Andriamanitra ilay mandinika ny vosiny fo mahalala zay mahasoa tsirairay. Seigneur, délivre-nous de toute interprétation, toute faite qui empêche de montrer, de révéler ta volonté pour chacun de nous. Parle, car tes serviteurs t'écoutent. Et que ce temps peut être décisif dans la vie de chacun. Un moment où des vies peuvent changer, basculer dans les bons sens. Telle est ta volonté, Seigneur. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana fiangonana anehoana ny asan'Andriamanitra, zay ny lohahevitra. Les œuvres de Dieu se manifestent en l'Église. Ary rehefa miteny hoe fiangonana zany dia aza alaina atao tonga ao an-tsaina hoe le trano, le vato, le efitra fa izao sy ianao dia efa nampiasa olona maro be sahady Andriamanitra hatramin'ny voalohany anehoana ny asan'izany ary hitantsika izany. Ny zavatra indraindray nefa Andriamanitra te haneho ny asany amintsika
fa isika no mametraka karazana sakana maro be tsy sehoany zany asan'Andriamanitra izany. Dieu il veut manifester ses œuvres à travers chacun de nous, jeunes ou enfants, adultes ou grands, femmes ou hommes, mais des fois on érige des barrières. Ce soit la tradition, on va voir, les textes que nous avons lus aujourd'hui nous donnent quelques pistes de toutes les barrières, de tous les obstacles qu'on érige nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, pour que les œuvres de Dieu ne puissent pas se manifester. Voalohany dia isika indraindray mijery ivelany, olona mijery ivelany fotsiny ihany, fa Andriamanitra mahita hatramin'ny atiny fo avy ao amin'ny lalina ao. Nanaraka ny vakiteny voalohany isika dia nahita izany. Raha nifidy mpanompo Andriamanitra dia Davida izany ho mpanjaka ny Israely. Dia hoy ny tompo tamin'ny Samoela izay mpaminany nosoran'Andriamanitra, fantatsika tsara ny tantarany fa valim-bavaka izy tsy niteraka ny reniny dia rehefa nanao voadiny reniny raha mahazo zanaka dia atolotro ny tompo dia i Samoela izany ary lasa mpanjaka lehibe, mpaminany lehibe teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izy. Dia nandeha moa ny tantara, nisy mpanjaka indray taty aoriana dia tsy iza fa i Saoly, izay efa tsy notendren'Andriamanitra intsony mpanjakan'ny vahoakany zany. Dia nanaheny Samoela, zay ny vakiteny teo raha manaraka tsika, mandra-pahoviana ihany no alelovanao an'i Saoly. Andriamanitra zany no miteny amin'ny Samoely io, nefa izao efa nanda azy tsy ho mpanjakan'Israely tsony, satria mbola misy acharnement ihany amin'ny Samoela hoe io le mpanjaka dia atao zay iazomana azy ho mpanjaka hatrany, nefa efa tsy zay ny safidin'Andriamanitra. Raha isodiloilonao Samoela dia mandehany ianao fa irahako any amin'ny Jese any Betlehema, satria efa nifidy anankiray tamin'ny zanany ao ho mpanjaka. Voilà une élection et comment va se dérouler l'élection selon le plan de Dieu. Fa hoy Samuel, ahoana no akanesako any? Fa raha vao fantatry Saoly dia ho fatiny tokoa. Na Saoly zany zay manelingelina ny klanany na mpaminany io na izy io dia zao peo. Hoy ny tompo taminy, mitondra aza na kombo ray ianao dia lazao anatitra sorona ho any. Dia lasa izy nanao sorona nakany amin'ny izy Jese na Jisay amin'ny teny tika teny iombonana. Dia arahany Samoela zay voalaza ny tompo, zay no hoe mpaminan'Andriamanitra, tsy izy no teny hoe zao no tiako ambarana, izao no mahafinaritra ny saiko, na zao no tian'ny olona renesina, dia zay no teneny. Fa ny tenin'ny tompo dia narahany Samoela ny tenin'ny tompo, na dia nifony aza dia mbola niraikitra hoe Saoly ihany no atao mpanjaka. Nefa ny tenin'Andriamanitra efa tsantsiny hoe efa nahita olona araky ny foko. Dia lasa izy. Dia rehefa tonga tany an-tranon'ny Jise izy zany dia nanainga any Jise sy ireo zanany idio gifidy zany, dia tsy maintsy mba manao bôgôsigôsy, manao madidio. Dia niangavy azy mba ho amin'ny solona. Rehefa tonga izy ireo dia tazany Eliaba i Samoela ka hoy izy hoe ity mijoro eto anatrehany ity tokoa lay nofidin'ny tompo. Nefa hoe ny tompo taminy, aza sy tokany tarehany sy nitsanganany ianao, fa tsy mifidy azy aho akory, tsy mba mitsara toy izay ataon'ny olona aho. Ny olona mijery ivelan'ny fotsiny ihany, fa izao tompo kosa mahita hatramin'ny atin'ny fo. Zany hoe ifidy mpanjakan'Israely zany ny tantara eto. Andriamanitra efa mahalala fa i Samoela sy Jisay sy reto olo reto
dia ataon'ny mpiara-miasa mba atanteraka zany asan'Andriamanitra zany. Dia mandeha amin'izay le casting ozy ny fiteny amin'izao. On fait des castings, des défilés, naseho ny Jesy teo dolidolo ny zanany 7 mirahalahy dia nanaovana fifidianana ny ohatra n'le tsaiko sy tenenana azy nareo mahita azy fa mandefa zany dia eo dia Sotokabe nandalo Eliab ino misy aza mijery ivelany nareo mijery fiseho ivelany fa jereo amin'ny fiserin'Andriamanitra rehefa ifidy dia natsoiny Jisay Abinadaba zanany manaraka indray ary nasainy nandalo défilé zany casting no misy teny tiako tenena fa tsy teteny azy mihitsy fa manao casting eo zany miseho eo dia iny nalefa i Abinadaba nasainy nandalo teo alohan'ny Samuel nefa hoy Samuela taminy tsy mba nifidy an'io ny tompo tena mpandalovina Jisay indray Sama na Isama miteny dikateny hafa nefa hoy ny tompo hoe tamin'ny alalan'ny Samuel tsy mba nifidy an'io tokoa ny tompo tapitra nandalo teo dolidoly ny zanaka ny Jisay nanolonan'ny Samuela vita ny casting zany reo 7 mirahalahy kanefa dia hoy Samuela taminy tsy nifidy ny tompo ao dia hoy ny tompo hoe tamin'ny alalan'ny Samuela hoe ireo avokoa ve ny zanakao ry Jesy dia novaliny hoe nizandriny indrindra sisany tsy eo fa mbola miandro ondry ay zareo zany fijeritsika olombelona avec des a priori il y a des gens comme David qui excluent d'avance. Et si on continue à faire de la sorte, imaginez que on choisit selon les apparences. Il n'y a jamais eu de David comme roi d'Israël. Et quand il n'y a pas de David, il n'y a pas de Messie. Pas Lionel, mais Messie, le Christ. Et imaginez, le salut du monde est en jeu. Rehefa mijery amin'ny fijerin'olombelona fa tsy mijery amin'ny fijerin'Andriamanitra. Il y a une sorte de cécité spirituelle. Jamba, resaka jambotsika teo. Fa mijery amin'ny fomba zay no izy ka atao casting, zay no malaza, zay no fanao ny foko rehetrarehetra manodidina. Rehefa hifidy mpitondra dia zao, alefa le izy teo, la majorité. Fantatr'olona, pajereo le zavatra miseho amin'ny firenentsika. Ny mpitondra rehetrarehetra, mpanodikodina sy mpangalatra sy mpanao ohatr'izao dia zao manana titre dolidoly izy rehetra. Tsy izy rehetra isaorana an'Andriamanitra. Diakona tary, loholona tary, mpiandraikitra tary, mpiandry tary. Alors que dans la réalité, c'est à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'on choisit selon la manière du monde, pas selon Dieu. Déjà, c'est une forme de cécité. Et c'est dangereux. Je répète encore une fois, imaginez qu'on choisit, ah oui, mais c'est comme ça, hein, c'est très bien comme ça, il faut faire défiler tous les candidats et après tout le monde va choisir Il n'y aurait jamais eu de David dans l'histoire. Ni atao hoe sakana manaraka koa zany na endriky zany fahajambana izany dia fahajambana ara-bojanary. C'est une forme de cécité naturelle, physique, comme le monsieur là qui a été raconté dans l'histoire. Lehilahy teraka jamba nosotran'i Jesosy. Hitantsika teo, bravo tsika mitehaka. Raha nandalo Jesosy tsy averiko son satria efa voatantara nafinaritra be izy teo dia nahita lehilahy anankiray jamba hatry ny voateraka. Dia izy ny tena jamba amin'ireo mpianatra Jesosy dia mametraka fanontaniana avy hatrany, hitantsika teo hoe mpampianatra eo. Iza ny jamba, iza no nanota
io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny dia teraka c'est une forme de cécité zany am'izao tonga dia efa hoe tout tsy misy nenena fa raha vao misy olona zany jamba dia zao nanota ny ray aman-dreniny tsisy discussion tsisy nenena là aussi tsy mba misy mihitsy zany mba hoe au bénéfice de doute mba omena zavatra hafa lesa dia zao raha vao nanota raha vao misy olona raha vao misy fahajambana toy izany ary zany teo amin'ny tantarany jiosy dia lasa niteraka mihitsy hoe la théologie de la rétribution manana ianao dia mitahin'Andriamanitra mahantra ianao dia vokapoka Andriamanitra zany natao hoe théologie de la rétribution fruit d'une telle interprétation zay les soucis an'le izy dia nyvaliany Jesosy hoe tonga aho avy andrava zany fahajambana rehetrarehetra zany natongava ny analanareo amin'izany fomba fijery mahazatra eo amin'ny fiarahamonina zany tsy nanota na ny ray aman-dreniny na izy fa mba nianehoana ny asan'Andriamanitra hitanareo le izy ary zay no mitondra ny loha hevitritsika hoe afandray zany ny amin'ny olona nandritry ny fotoana dia zao raha vao misy manjo anao dia nanoty ianao na ny ray aman-dreninao rehefa tsy ianao dia ny ray aman-dreninao dia Jesosy afaka tonga tena hanala ao anatin'izany fahajambana zany hoe non arrêtez les gars, je suis désolé, arrêtez les filles, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut vivre. Moi je suis là pour vous sauver, pour enlever de toutes ces formes d'aveuglement. Tsy olona nota fa afaka jerena amin'ny fomba hafa angle indray hoe ahafahan'Andriamanitra mampiseho ny asany eo amintsika io fa est-ce que les gens vont voir à travers ce monsieur-là la guérison de ce monsieur-là, les œuvres de Dieu qui se manifestent. L'histoire nous a montré que pas forcément. Fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy dia hitantsika ny tantara efa hitantsika moa ny tantara nazava tsara ny tantaran'zareo azy teo tsy verenako soa satria efa betsaka ny zavatra natao fa Jesosy le tonga mamerina ny asa famoronana vaovao indray tao amin'io lehilahy satria rehefa naka le fota jerentsika dia hoe ahoana ary zany hygiéniquement indrindrandrindra en ce moment de Covid ny orana olaina dia fetafetana tany dia apetaka maso ahoana tsisy fomba ve mba nataony an'izany te ampiseho izy le tamin'ny asa famoronana hoe tonga izy amin'ny famoronam-baovao. Là où tout est noir, il veut apporter la lumière. Là où il y a le chaos, il donne la forme. Parce que lui, il est né aveugle de naissance, donc forcément, il n'avait même pas tsy manana maso izy. Dia tena mampiseho mihitsy izy famoronam-baovao mihitsy no nataony teo. Nefa zay famoronam-baovao zay zay asan'Andriamanitra zay mila manaiky an'izay le olona vao isehony dia mba eritrereto any hoe jamby izy dia misorana fotaka dia mandehana sasany amin'ny rano ny Siloamy ny mpanao hoe mpazapa Bible étude biblique tanexa dia nandinika an'io dia nijery carte dia mesurena le izy dia 13 kilomètres miala amin'io toeran'io no ny rana isasa rano ny farian'ny Siloama zany sy eo amin'ny toerana nanaovana an'io nanaovan'i Jesosy io dia 13 kilomètre eritrereto an'izany hoe jamba dia lasa izy nandeha fa zao nanaiky izy ny anehoan'Andriamanitra ny asa eo amin'ny fiainany mila finoana mila synergika asa avy amintsika dia lasa izy nandeha tsy haiko hoe nisy nitatana ve sa ahoana fa lasa izy satria ninolo le teny tia ny iseho eo amin'ny fiainany ny asan'Andriamanitra. Il aurait pu dire oh non ça fait un moment Siloam je le connais fantatray zany ohatry zao fa gratis zavatra tsotra ohatry zany fa niteny izy tahaka ny Samoela rehefa miteneny hoe andana zao ataony dia nanao dia ohatran'izay koa ty izay fankatoavan'izay dia sitrana miverina tany izy sitrany wow gaga ny olona hoe tena zava-mahagaga olona teraka jamba
mbola tsy nisy tantara teo te mbola tsy hitanao zay le hoe original. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a guéri un aveugle de naissance. Noho ny fankatoavany an'le izy dia ny tantara dia maheno an'izany ny fariseo ahoan'izany tsy nafaly an'ireo mihitsy hoe io misy olona maizina tao anatin'ny fahantrana teny amoron-dalana sitrana no sotran'Andriamanitra dia tsisy mihitsy hoe wow bravo ohatra sao fa zao io indray no rahana tao amin'ny tempoly. Vous voyez une forme d'aveuglement. Là, il y a quelqu'un, à peine, il était là pendant des années et tout. Et les pharisiens, ils ont dit, mais waouh, ils n'ont pas vu l'œuvre de Dieu manifestée dans cet homme-là, en cet homme-là. Dia hoy ny olona tany fomba hoana betsaka ny resaka ianao ve le izy araka le teny teo tena izao mihitsy ty sao dia hoe sozian'le jamba mbola tsisy mpanao an'izany tamin'izany fa mety hoe le soziany io fa tsy izy io hoe lasa resaka be tena io ve le jamba sa ahoana le lehilahy iza nanasitrana anao fomba hoana nataony le lehilahy atao hoe Jesosy eto ny teniny le lehilahy atao hoe Jesosy nataon'le jamba zay noho ny fahalalany azy fa miakatra tsy kelikely mitombo zay fahalalany ny asan'Andriamanitra izay. Iza moa zany lehilahy zany fa mivaliana hoe anao tsy fantatro. Dia tonga ny farisianina mamotipototra an'ilay jamba sitrana. Dia niteny ny olona tany amin'ny farisianina dia nety ny olona tany amin'ny farisianina azafady ilay jamba taloha andro sabata nanaovan'i Jesosy an'le feta. Tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny fepetra momba ny lalàna ny sabata izy. Zay ny fifampitondranako, zay ny règlement sabata tsy mahazo miasa. Jesosy nefa nanao asa tamin'ny sabata, dikan'izany tsy avy amin'Andriamanitra zany. Tareo zany koa fomba endrika fahajambana anankiray dia ny fandraisana ara-baky-teny, lecture littérale des textes bibliques. Alors que Jésus, il a dit, je suis le maître du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme est fait pour le sabbat. Voilà l'interprétation de Dieu. Mais les gens, ils ont pris, les pharisiens, mais pas tous les gens, de manière littérale, le sabbat, tu ne peux pas travailler, même quand bien même il y a des gens qui souffrent, qui sont enfermés dans l'aveuglement. On laisse comme ça parce que c'est les sabbats. Ce n'est pas du tout ça le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Tsy zany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra fa tonga izy anafaka any zanak'olona dia anafaka an'izany. Fomba hoana moa no ahafahan'ny olona mpanota manao famantarana toy izany le jamba. Ianao koa nga, ianao koa sa ahoana ny mba hailazanao azy mba hampahiratra ny masonao izy. Dia navaliny hoe mpaminany izy nakatra grady kely, nakatra niveau kely izy teo hoe ina nyteneniny teo aloha tao nyteneniny rehefa nanontaniana hoe inona izy io dia hoe sara nanaraky nareo mpaminany izy dia eto indray mpaminany izy eto amin'ny faharoa mpaminany fahatelo ny fahajabana koa na anaty hoe cécité na aveuglement dia le fait de ne pas croire. Le fait de ne pas croire est une forme d'aveuglement. Fahagagana koa ny tsy finoana. Tamin'izay ary ny manam-pahefana Jesosy dia tsy nino hoe jamba taloha raha lehilahy. Tareo tena hoe hita zao fa jamba le lehilahy, tout le monde sait fantatry ny olona mpangataka teo amoron-dalana izy fa rehefa sitrana dia zao ny fomba indray dia zao ndao raha lazaina hoe tsy jamba io magaga dia izy rehetra tsy jamba io ambara-piantso ny ray aman-dreniny dia natsiana raha lehilahy dia nanontaniana hoe raha lehilahy io ve ny zanakareo zay lazainareo hoe teraka jamba fomba ahoana moa no nahirata masony dia nyvaliny dia zao hoe fantatray fa izy ny zanakay
sady teraka jano hitanao na le ray aman-dreniny azy raha zany ny ray aman-dreniny zany hoe ny zanako tsy anoatra ny narina anjoany zanaka iny mpitaozisy kely oatra zao rehefa masitrana vita ny chirurgie esthétique wow quel soulagement dia tia ny zana niteraka tany ekibony dia tokony ho faly izy hoe aika diso le fahazarana hoe tsy fahotanay koka izy io c'est un soulagement zany c'est une délivrance fa le ray aman-dreny retindray dia matahotra ny vavan'ny olona matahotra ny hoesorona tsy ho isan'ny ao amin'ny sinagoga dia zanaka izy ary fantatra tokoa fa tena teraka jamby izy ny fomba na iratana ankehitriny tena tsy fantatray efa lehibe izy zao izy anontaniana on veut pas se mouiller miditra ampataloha tery nefa zanany naterana no naneon'Andriamanitra ny asa dia tsy vitanao miseho hoe ao tena zanakay io ary maty io sitran'io dia zao zany ny forme d'aveuglement aptp eo amin'ny fiarahamony ohatra zao matahotra hoe sode ka manahirana sao dia exclu ao amin'ilay groupe satria misy groupe enjana be ka raha vao iny ianao ka mise démarquer out voilà une forme de cécité tsy te hijoro ka tsy manahirana ka misatra tokony hijoroana eo dia zao matahotra sao dia exclu du groupe dia tsy mijoro amin'ny fahamarina zany mahavoan'ny société amin'izao fotoana zao tsisy olona reto ny zanany naterana zao dia tsara ny tena tena zanakeo ary sitran'izy ary faly zay nony amin'izany ohatra ny lasa olana ndray le fahasoavany lasa olana ho andreto vitsivitsy ny tena tena ao bravo faraparanana ny tantara satria lava raha ho raisina dolodolo fa kelikely sisa no raisina dia natao ihany ny deuxième audition ty zany lasa ohatrany sanatriana no eloka be vava le jamba anaovana audition avilo ianao aty lazao fitantarao aminay tsisy miteny mihitsy hoe tena bravo tena wao fa tena inona ny tena fomba lazao ny marina eo anatrehan'Andriamanitra izahay aloha dia tsy mba malala n'izany mpanota iny lehilahy iny zany fa mpanoty iny mpanoty iny tsy fantatra mampanoty izy na tsy hoe le jamba zavatra ray ihany zavatra ray loha ihany ny fantatra dia zao jamba taloha fa mahiratra ao ankehitriny la personne peut enlever le fait qu'il était aveugle et maintenant il voit les autres peuvent dire ce qu'ils veulent mais une chose qu'on ne peut pas retirer c'est le fait qu'il est né aveugle mais il est guéri maintenant ary sany ny olona tena nanaovan'Andriamanitra ny asany ninninona sakana ataonao ninninona ataonao ohatran'izao manao foana izy satria c'est une réalité dans sa vie hoe c'est un fait jamba ary mahiratra zao sa personne ne peut enlever le ray aman-dreny mety afaka sy atao eo ka zay tsy hiditra amin'izany fa ataovinareo zao satria zao tsy miatra teo aminy ny asan'Andriamanitra namaly kosa ry zareo ka nanao taminy hoe tena teraka ny fariseo zany tena teraka tamin'io tenao ka ianao ndray ve ny mampianatra anay dia nyroany farisianina hiala amin'ny sinagoga ilay jamba zay kosa aloha rehefa mijoro ny fiainana ange misy groupe misy clan misy familialy io na ohatran'izao mijorongy ianao out exclu tao amin'ny synagogue izy fa zao voasoratra ny an-danitra là on peut pas enlever personne tsisy arombaka an'izay eo aminao mihitsy ny atsambana manarakaraka be dia be eo amin'ity teny ity fa vitsy nontsongaika ny ajamba ny fo mihitsy lasa jamba maloto tsy mety misokatra tsony raha zay fisehoan-javatra zay dia tokony hoe tena mariny natao dolodolony dia tena io ny ray aman-dreny tamin'ny voalohany aloha hoe vahoaka dia sao dia mba tsy izy io dia rahatsona ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny tena hoe tena izy io dia le ray aman-dreny tena izy fa le olona mihitsy ny tena hoe zano fiainako no niova mbola mafo ihany là ça devient de plus en plus pire grave ajambany fo atao hoe aveuglement spirituel tout dans un sens
rehefa reny Jesosy fa voaroka tao amin'ny synagogue izy, il a été exclu de la synagogue, ka no ny hitany Jesosy hoe eny sitrano dia ndany ianao misy débrouiller any, tsy manary ny olona ny Andriamanitra, tsy manary ny olona Jesosy. Dia ahoana ny noseho hitany a dia fanontaniana napetrany tamin'ity jamba ty, mino ny zanak'olona va ianao? Tary hoe mpaminany le lehilahy iny le antsoina hoe Jesosy. Dia eto a ny famotelony dia hoe mino ny zanak'olona va ianao? Iza moa tompoko mba hinoko azy? Dia hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, ilay miresaka aminao zao no izy. Ka hoy raha lehilahy hoe, mino ao tompoko, sady lekoka teo anatrehany izy. Zany natao hoe olona anehoana ny asan'Andriamanitra. Ce qui nous amène à notre thème d'aujourd'hui. Et Dieu ne nous force pas, il nous demande une participation libre et volontaire. Sommes-nous, face à ces textes, les parents qui ne veulent pas se mouiller, la foule en face, devant les manifestations des choses, donc mais il n'y a pas de décision prise. Les disciples qui ont des catéchismes tout faits, io ray aman-dreny io hoe nanota zany catéchisme ary zany ny évitena ato amin'ity fiangonana ity ireo zanakitsika ireo hoe non, il faut pas apprendre par cœur, il faut réfléchir. Satria zany natao ianarana be deaibe le texte dia ay dia tonga dia appliquena, matoy ianao maratra dia zao, matoy ianao zao dia zao so zany mihitsy. Zary zareo ty akaltseran'ity jamba ty. Je vais être à la place de cet aveugle, quelqu'un qui n'a... C'est anonyme, on ne sait même pas qui est son nom. Et ce n'est pas par raison, ce n'est pas par erreur que l'Évangile nous raconte cette histoire avec un nom à l'aveugle, pour qu'on puisse s'identifier ça io aveugle. Bebe o amin'ny fiainako ny endrika fahajambana manapaka tsy ahitako ny asan'Andriamanitra, nefa Andriamanitra te hiasa amin'ny alalako, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny tokantranoko, eo amin'ny fiangonako, eo amin'ny fireneko. Nefa misy fahazarana, hitantsika teo tsy averiko tsony be deaibe. Fa ty jambo ty dia zao tsotra. Nefa izy no tokony nandà voalohany hoe izy amintsika zao hoe tonga eo Jesosy dia fetafetan'ny rora dia ohatr'izao dia hoe dray berika ozy ny ankizy. Dia andany ianao, izy no nanontanena zavatra sarotra indrindra, mandehana any amin'ny rano sy loany. Fa zao, il y a une disposition du cœur. Oui. J'ai envie que ça change dans ma vie. Et je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer ma famille tant que ma vie personnelle ne change pas. Je ne peux pas demander aux autres les choses que moi-même, comme les pharisiens, eux, ils veulent que les gens fassent ceci, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Dia raha maka ny toeran'ity jango ity tsika. Fa ohatran'iretsy fariseo retsy, zao mantsy ny tenin'ny tompo, ho fitsarana no nahatonga afaka eto amin'izao tontolo zao, mba hahiratra izay tsy mahiratra, ary ho tonga jamba izay mahiratra. Nandreny zany ny fariseo sasany teo, tsy ho fariseo rehetra kosa, dia nanao taminy hoe izahay koa ve mba jamba. Dia hoy Jesosy taminy, raha jambo nareo, raha manaiky nareo hoe le zavatra rehetrarehetra teo nataonareo, fa ankehitriny kosa nareo miteny hoe manao tahaka nyity jambo ity, manaiky iasan'ny fanan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, dia zao iseho amin'ny fiainanareo dia tsy anakeliko ianareo, fa noho ianareo ankehitriny mikiry biby, manao hoe mahiratra izahay, dia tsy ho afaka heliko. Je pense qu'aucune personne de cette salle va aller dans cette option-là. Je vous encourage. Mais prenons la place de cet aveugle de naissance. Iza mo tompoko mba hinoko azy. Efa nahita azy ianao. Ilay miresaka aminao zao tsy zany miteny, fa le Jesosy miteny amin'ny alalan'izao toroteny zao no izy.
dia nivoka an'dia zao mino aho tompoko sady nikoka teo anatreny zany hoe resy dia un changement de vie. Izay ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao alady fa 7 ambin'ny folo ny volana martsa izao zay alady ny kareny. Zay ny kareny zay dia andinian-tena hoe raha mbola mieritreritra ahako fa za mahita malala mahafantatra izao jambontsika jamba quel intérêt de rester dans cette forme d'aveuglement alors que la seule chose que Dieu nous demande à chacun, nous tous, que ceux qui regardent à travers le réseau, c'est qu'on accepte, Seigneur, je me laisse faire pour que tes œuvres puissent se manifester dans ma vie. Voilà la bonne nouvelle. Et aucune exception. Tout le monde est invité. Tout le monde peut goûter. Tout le monde peut en partager après à d'autres, ceux qui n'ont pas. C'est à vous de voir. Saint Tenandemantra Watsika, Teofunata Tewazarian. Amen.
Ny olona voavela elo kariavana dia sahy manambara pahabe maso ny finoany. Koa eo am-pitsanganana no hanonantsika ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra Raitsoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any lanitra, mipetraka eo kafanan'Andriamanitra Raitsoa, avy any niaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay anabarana amintsika ny rarahan'ny fiangonantsika riavana, koa dia mangataka indrindra ny tompon'andraikitra ny amin'izany ilaza izany rarahan'ny fiangonana izany amintsika. Dia faly miarabantsika ry havana amin'izao alahady fa 7 ny volana marsa zao, anaovantsika anatanterantsika ny hetsika voalohany an'ny fiangonana. Miarabako ireo rehetra izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook, ny YouTube ary Zoom, fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny taty anitra randriamanantenitsika nitarika antsika tamin'ny fanompo-pivavahana ary misaotra ny pasteur Zanora Andrenandrasana mitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa an'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny sampana zava-maneno, ny projection, ny stream sy ireo cœur koa izay nihira. Raha misy amintsika no samba ny vao tonga eto amin'ny fiangonana eto a Aix-Marseille dia mba angaviana izy hitsangana. Dia faly miarabanareo tompoko ny fiangonana Aix-Marseille, tafo Aix-Marseille, tonga soa eto aminay. Tsy aminay moa izany fa amintsika taditsaroa fa misy toeranareo foana eto, na mandalo nareo na mitoetra, dia tompo omba sy hitantanareo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonareo. Dia raha sitrakareo tompoko dia andray anantona anareo ny ekipa accueil ahafahany maka ny coordonnées anareo raha sitrakareo ahafahana mifandray. Misaotra indrindra ny tompoko afaka mipetraka. Misaotra dia. Araky ny tenenina teo moa izany dia androany no anatanterantsika ny hetsika voalohany dia nozaraina ny le enveloppe, tsy enveloppe fa le ohatrany étui mangamanga iny, tsy étui ana solomaso moa izany fa valopy iny araky ny mahazatra afa haitsika fa heritaona mahery izay. Iny izany no anehoantsika ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny famonjena sy ny soa sy ny fitahiana sy ny fahasoavany izay narotsany isan'andro tamin'ny fiainantsika. Izany dia tsy ritra tokoa ny vaovao ny isan'andro ary afaka ampiasaintsika koa ny panier connecté zany ery aoriana, avy eo ny misy ijoro ny décone amin'izany. Dia misy koa ny décone hitondra antsika hanao rakitra maty aloha amin'ny manodidina zany. Androany dia tsy asiana koa ny rakitra PAE zany fa juste ny rakitra vokatra zany no ataontsika. Azadiny koa ery aoriana koa misy ireo vokatry ny asa an-tanantsika sy ireo zavatra izay noentintsika azahoana vola zany ahafahana mameno ny kitapom-bola ny fiangonana. Dia etsy aoriana zany rehefa mirava zany itsika. Amin'ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 ora sasany isaky ny alahady. Amin'ny
sabotsy zao 25 amin'ny 15 ny volana zao zany dia atao ny AG ny statut sy manao AG tsika momba ny statut sy ny règlement intérieur. Izao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy anendrenao loolona amin'ny asan'ny tanany araky nandidiko anao. Tita 1:5 miarabanareo amin'ny tompo. Araky efa nolazaina tamintsika tamin'ny fivorimbe ny asabotsy 25 febroary lasa teo dia manasa ny mpandray rehetra andray anjara amin'ny fivorimbe ny mpandray izay ankatoavana ny sata fototra sy ny fitsipika anatin'ny FPMA ex Marseille. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy 25 mars 2023 amin'ny 10:00 ato amin'ny fiangonana eto amintsika manonona ny fiadanan'ny tompo ho anareo rehetra avy amin'ny birao ny FPMA Janora Andrenandrasana mpitandrina Kajy Ravelojona Filo. Ny 29 ny volana kosa zany amin'ny lahady zao dia alahadin'ny sampana fifoazana. Araky ny lazaina dia amin'io alahady io no asiana ny asa sy fampaherezana rehefa vita ny fotoana fa tsy atao androany izany. Ny 7 ny volana avril ka hatramin'ny 7 donc ny herinandro masina kosa dia mbola entina eto amintsika ny fandaminana rehetra amin'izany. Ny rakitra azontsika tamin'ny 12 ny volana teo tamin'ny alahady farany teo dia toy izao: rakitra 306,70 €, rakitra panier connecté 70 €, ny ezaka trano 304,50 €, ny ezaka trano panier connecté 80 €, ny voaloam-bokatra 80 €. Ny ekipa finance dia vonina trany andray ny voaloam-bokatra etsy aoriana ary manatenatsika ry havana malala amin'izany satria betsaka tokoa ireo asa miandratsika mila ny fanohanana avy amin'isika. Noho ny fanasana ny tanana zany dia toizantsika foana etsy aoriana ary manasatsika raha azo atao dia manao ny masika. Ny fampitana ny fitaom-pivavahana amin'ny Facebook sy amin'ny Zoom ary koa ny YouTube dia mitohy hatrany. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ny inherinandro iny zany. Ny alarobia misy ny SAP KNPL manomboka amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 7:00. Ny fianarana soratra masina pazapa dia isaky ny azomahariva amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 7:00 sasany alina. Ny fitaom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7:00 sasany ka hatramin'ny 1:00 ary misy ny asa sy fampaherezana amin'izany anasana tsika rehetra. Ny asa fanatsarana fiangonana dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7:00 sy sasany maraina ka hatramin'ny 4:00 aoka isika ampiasa ny talenta izay omeny tompo atsika manompotsika azy sy fanatsarana ny tranony fiangonany. Arak'izay hitatsika zany eo amin'ny fafana dia afaka miditra amin'ny reto ekipa manaraka ireto isika. Ekipa voalohany manentana isika antsika lehilahy mahery sy vehivavy mahery mba andray anjara amin'ny fanaovana trano. Ny ekipa faharoa ireo izay afaka mividy ny fitaovana izay ampiasana ho amin'ny trano, indrindra ireo izay manana fiara fitaterana ohatra ny camion. Ny ekipa fahatelo ny mahandro sakafo ho an'ireo mpanao trano. Araky ny voalaza ao amin'ny ao abolana toko andininy fahatelo dia toy izao dia hoe fahendrena no anaovana trano ary fahalalintsaina no mampaharitra azy. Marihana fa misy drafitra ny asa izay miantona
maria rehefa misy dravitra ny asa zay miantony eriariana ery misy afisy eriariana ery zany mampiseho atsika ny déroulement an'ny asa ankehitriny ary manasa atsika mba hijery an'izany raha mivoaka mba ahafahantsika mandray anjara zany. Raha misy mila fanazavana azafady dia aza misalasala manantona ny mpiandraikitra amin'ny ireo laharana finday dia misaotra atsika meloha rehavana noho ny fikelezanaina amin'ny asa rehetra mbola hiarantsika hatrany hatrany. Ny sekoly alahady dia sy ny katekômena dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny sivora eto Avialara. Misy ny fianaran-kira ny sekoly alahady isaky ny asabotsy, ny manaraka zao zany dia amin'ny asabotsy zao manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora. Ny amafy kosa dia misy fianaran-kira isaky ny alahady aloha sy aorianan'ny fitaom-pivavahana. Ny groupe diakona BC no miasa mandritry ny volana marsa ty, ary ny fanadiovana ny fiangonana dia anjara ny sampana fifoazana amin'ny sabotsy zao. Filazana manjo. Ho an'ny pasteur Jeannot Randrenandrasana, mpitandrina eto amin'ny FPMA Aix-Marseille, ho an'ny komitiny TAF Aix-Marseille, ho an'ny kristianina eto amin'ny FPMA Aix-Marseille, Jehova no atateraka ny amiko Jehova mandrakizay ny famindraponao, aza afoy ny asan'ny tananao. Salamo 138, chapitre 138, verset 8. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay ny fahalasany ramatoa Ratsy Mandresy Lalarmanga Mamalala ny 16 mars 2023 tamin'ny fa 93 ans tany a Marsan-sur-Orge. Hoy Sylvia Razafindrazaka sy ny zanaka aman-jafiny, Gérard sy Lila Ratsy Mandresy sy ny zanany, sy ny fianakaviana rehetra. Ny famangina manjo ny fianakaviana dia ho lazaina ao aoriana. Ramasy filazana manjo faharoa. Ramasy Arivony Radioferson Lalao, Reniraivo sy Dezy Rasonjatovo ary Njaka sy Roger Betafika dia nodimandry tamin'ny 12 volana février. Ny fandevenana dia efa notanterahana tany an-tanindrazana ny 15 volana février teo. Ny fianakaviana kosa dia mangataka hovangina androany any an-tranony any Ampoilobie amin'ny 5 ora hariva. Ka raha manentana atsika zany amin'izany, raha ohatra ka mila fanampifazavana dia manantsona ny mpiandraikitra. Aoka atsiaro ambavaka anireo fianakaviana ireo isika. Ny vaovao sampana, ny sekoly alahady zany dia araka ny tenenina teo, les répétitions de l'école de dimanche se dérouleront donc de 14h à 16h les samedis suivants, donc le 25 mars, le 15, le 22, le 29 avril, le 10 et le 17 juin. Bien à vous en Christ, l'équipe des monitrices. La Team Events vous présente aussi sa nouvelle série donc, pour l'année. Donc, on a eu cette série qui s'est déroulée en 3 épisodes. Donc, le dernier, c'est pour le 16 avril. Donc, à noter dans vos agendas. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos familles. Et venez comme vous êtes. À Dieu seul soit la gloire, la Team Events. Ny banque alimentaire dia misokatra trano antsika izay mila izany aty amin'ny salkate ary manantsona ny ireo mpiandraikitra tsika amin'izany raha mila izany aza misalasala ary raisina tanandroa kosa ireo izay anoana izany izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafitsika mirary herinandro soa eo ambanin'ny fitantanan'ny tompo ho azy reny voninahitra. Oh
mbola hiara ivavaka isika. Tompo, mbola misaotra anao indray izay ny amin'izao fiangonanao izao. Misaotra nanomezanao anay izany fiangonana izany tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny sainay. Misaotra anao ihany koa tamin'ireo asa vita rehetra hatramin'izay, na tamin'ny famerenana ny vola vidin'ny trano izany, na tamin'ireo travaux maro isan-karazany izay efa vita. Ankehitriny izay dia mivavaka aminao ny amin'ireo asa sy projet maro izay mbola miandry anay amin'ny ho avy. Tompo, tahiora tompon'andraikitra maro isan-tsokajiny, omeo ianao no hanome saina azy ireo, hanome torohevitra amin'ny fomba hanatanterahana izay projet maro izany. Tahio ihany koa ireo ao amin'ny ekipa travaux, omeo herim-po, herin-tsaina, herim-batana, omeo fahasalamana izy ireo ahafahana manatanteraka izany asa endreketana izany. Ianao niaro azy ireo amin'izay mety ho lozana, mety ho sakatsakana. Izay tsirairay avy ihany koa Tompo dia angataka aminao amin'ny fiangonana ka manana fahafahana dia kasio Tompo ny fonay mba ahaizanay mahafoy volana, mahafoy fotoana ka mba hanatevin-daharana ireo izay ao anatin'ny ekipa travaux. Izany sy rehetra mahasoa Tompo dia angatipetrakai eo amin'ny anaranao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Misy sampana vitsivitsy mandray anjara zany dia avy eo tsika miroso amin'ny ratom-pisaorana ny andaminana azy dia manomboka azy ny STK Ravonina, dia ny sampana zava-maneno ny Tsily, ny sampana vehivavy kristianina, ny sampana lehilahy kristianina mamarana azy. Est-ce qu'on peut procéder ainsi? Désolé parce qu'on n'a pas pu organiser vraiment en amont. STK, SCDM, Tili, SVK, SLK. Meti. Fifazan. Bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je ne vais pas chanter, on ne va pas chanter. Nous avons juste un court message à vous faire passer qui est sur le thème des œuvres de Dieu. Pendant nos cycles de prière, lorsqu'on pose la question aux jeunes, quels sont les sujets de reconnaissance ou les bénédictions de Dieu au sein de notre vie, les sujets qui reviennent souvent sont souvent les sujets qui nous semblent normaux, par exemple avoir un toit, manger sainement, avoir une famille. Et au sein de l'Église, ce sont des sujets qui nous semblent maintenant évidents, comme avoir un temple, se réunir, grandir tous ensemble et faire nos différentes activités. Et récemment aussi, c'est aussi célébrer nos 30 ans, comme les SVK aussi qui célèbrent leurs 30 ans cette année. Un deuxième point aussi, c'est avoir une deuxième famille qui peut prier dans les bons comme dans les mauvais moments et qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et ce thème, en fait, nous fait tout simplement penser à une chanson qui s'appelle « Une seule église », dont les paroles disent tout simplement « Nous sommes issus du même Créateur qui nous a donné la vie, tous aussi perdus, aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire. » Le message que nous voulons vous faire passer aujourd'hui, c'est d'accepter, comme il a dit le pasteur, et de témoigner de cet amour autour de nous et de toutes nos bénédictions, en fait, dans notre vie. Et pas seulement au sein de cette église où on nous voit tous nombreux, au sein des simples, chaque dimanche, mais sortir en dehors de ces murs. Je termine avec un verset d'encouragement pour nous tous aujourd'hui qui se trouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5, que je lis au nom de Jésus. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur,
une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Merci à nos jeunes et groupe instrumental Sampana Zavamanil.
Anjaran'ny tily zao a mampatsiatsika ihany aza matahotra fa misy sakafo azo avidiana koa rehefa avy eo a amin'izay rehefa tonga ny tokantrano tsika tonga dia afaka mihinana fa tsy mahandro intsony misy sakafo vitsivitsy eo ny tily zany zao no mandray anjara dia efa miomakomana sady a ny sampana vehivavy kristianina ny sampana lehilahy kristianina dia mififazana amin'izay ny fotoanantsika start. Parce que maintenant, ça sera à vous de chanter. Du coup, on va faire rangée par rangée. Lorsque je vais planter votre rangée, ça sera à vous. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Allez. Faut chanter fort. Milieu.
indro a misy tononkalo anankiray a atolotry ny esfika atsika. Ry olona mba enozy ho antso zao, indro zava-dehibe no ambaranay aminao. Iva endrika isan'andro ny fiainana eto tany, tokana ny tsara indrindra dia Jesosy irery ihany. Ny ao anatinay ao ry Tompo mitobo-kafaliana, fa manao ny asanao dia ny asa fitoriana. Fitoriana amin'izao tontolo izao, izany izay tianao olona ho vonjena sy olom-baovao. Na dia tsy miendrika aza dia misaotra sy midera ary mankalazanao zahay ho fiangonana maneho ny asanao Andriamanitra. Raha eo isaoranay ianao no resafa-pitanao, famonjena fifaliana sarobidy nomenao anay ho finidy. Ny androm-pifalianay ry Jesosy dia atolotray hiderananao no ireo asa soa natolotrao ho anay mpanomponao. Nandalovanay tokoa ny tsara, fa ianao Jesosy no anjara, ka na reraka azy indraindray tazominao foana izahay. Taony fahoriana, fijaliana, aretina sy fahantrana, nasehoanao anay anefa ilay fahagagana. Nositranonao tokoa ny fery aminjenao izay very. Ary no esorinao izay rehetra fahajambana. Ny boka sy ny malemy, ny jamba sy ny moana, ny maty koa natsanganao maneho ny voninahitra ao. Ndreto izahay ry Tompo, ho fitaovana eo am-pelatananao, hitory sy hanambara ny asanao, aneho ny asanao Andriamanitra, vonina hanompo anao sy haharitra. Ry fiangonanao andeha mitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy, mandehana manaova ny asa soa, fa ny Tompo hombanao tokoa. Mbola miaraka antsika miaraka ny Jesosy Kristy Tompo. Mizara anankitelo ny zavatra hozavana ho amintsika. Voalohany dia fizarana nataon'i Jesosy ho an'ny sampana kristiana sy ho an'ny travaux, ary ny faharoa fanentanana, ary ny fahatelo dia tononkalo. Ho an'ny nanehoan'i Jesosy ny voninay tao amin'ny travaux dia zozo ny tenako, ary mahita mivantana mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy tao anatin'ny fiainako. Tsotra ny tiam-tenenana dia izao hoe ao anatin'ny fiainana dia miasa tahaka ny olona rehetra, manana hery, manana tanjaka, ary manana fahaizana, dia tonga ny latsinainy sy ny zoma reraka. Hitantsika ireny vavaka ataontsika ireny androany, ary any amin'ny cellule de prière tena miaino Andriamanitra. Fa rehefa zoma, rehefa sabotsy ireny tonga atao am-piangonana reraka, fa mivavaka izay, fa mahazo hery. Izany tena hoe anehoan'Andriamanitra ny asa, anehoan'Andriamanitra ny voninainy. Ka izany no fampizarantsika rehetra, ho fampizarako aminao hoe ny asa'Andriamanitra. Andriamanitra maheno, Andriamanitra velona, Andriamanitra tia. Ary tena hoe mahita antsika tsirairay avy izy. Ka izy na nahitanako hoe miandry anao ny Tompo. Toany ny asan'Andriamanitra satria miankina amiko, miankina aminao, miankina fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fanentanana izay no manentananay antsika rehetra dia mandrosaina. Mbola miaraba antsika rehetra izay no asoavina zany, araka ny toriteny tao, no asoavina antsika
raha tonga eto amin'ity toerana ity jambaka nahiratra aneon'Andriamanitra ny trésor isan-kalahady eto amin'ity toerana ity. Ny toizakely teo ny thème nataonay zany dia momba ny tantara voalohany tantara voalohany toko fahasivy ny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo mba raha afaka amin'ny hamakina aloha dia mba vakio ihany fa momba ny fiangonana izy ity. Ary lazaina teo tantarain'ny pasteur teo momba ny Samoela vakitsika teo zany Taon'ny Samoela no nividianana izay ho sitrapon'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra mpanjaka ary io Davida io voalohany indrindra namorona ny fiangonana. Dia ity tantara faharoa ity indray tantara voalohany ity toko fahasivy roapolo ity indray ohatra ny toy amin'izay mifandray satria toy amin'ny asa nataon'i Davida no zavatra tantarainy eto ny amin'ny fiangonana. Dia andininy voalohany rehetra hoe tiako tena mba tsindriana kely aloha fa mbola teny biany nga manaraka hoe l'ouvrage inconsidérable, ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Zay le izy. Eliara dia atomboka amin'ny fanetanana zany le izy olo amse nakay zany namanse nakay zany namanse tsy metinse manaraka re oeto ny namanse oeto ny namanse rehefa mandeha manaraka zany rehefa metinse ny namanse dia zao hoe oeta nakonanse andeha ihany na andehanao travaux anao ny asan'Andriamanitra ny akonanse aby olo azy nakaiza ny akonanse nakaiza ny akonanse tsy metinse manaraka re oety na konanse oety na konanse rehefa mandeha manaraka zany mijery tantara ny baibolytsika araka ny tenin'ilay rahalahy teny dia amin'ny tantara faharoany ny fahasivany ny fahatelo amby roapolo na anrenan'ny Davida ny tempoly dia anehoany namako tononkalo fara tononkalo zany ivakiny antsika dia minofina teny ilaina ny fiangonana tao Jerosalema tao no nanorenana fiangonana ny mpino sambananao tolotanana iombonana matoa ajoro ny fiangonana dia anavotana ny very ilaina ny fifanantonana ny firaisana ny wery. Davida tsy mba nanadino fa nanao ny fanetanana ka nataon'ireo mpino androtra-bola sy fananana efa antitra izy izana nefa ny asa mbola aritra ny entaniny ny fanoizana ho voninahitr'Andriamanitra. Solomona izay zanany dia notezainy tsara koa anoho ny lalana andehanany aloha ny asa ndray tsy toa tsy ny vola ihany no ilaina sy omeny fa ny tena sosomany dia ny fanoratena. Dia indreo ny vahoaka fa nanaiky nakatoa tsy nisy ny afina nitsoaka fa ny ray fotokoa dia nideran'Andriamanitra tao anaty fifaliana nanako ako reny lanitra. Ny vetsokira fiompiana angetriny jeny tamin'ny Salomon ary amin'izao amin'ny testamenta vaovao zao samy andro akehitriny dia zao hoe
anehoany asan'Andriamanitra antsika izy mifakiny rahalahantsika eo ary isika ankehitriny koa mila manasofy akory ilaina ny firasam-po fa aza sitafiavona ny fahaizana maranitra sy ny talenta seseheny dia raran'Andriamanitra fa tsy ary amin'ny heriny tena ireny vola siareny dia efa azy avokoa ampio fanoloran-tena dia itomy sy aminy koatoloha io amin'ny tompo izay anjara sy adidy sany miasa sy mazoto izay no tena sarobidy amin'ny taon'ny ankizy miantso masina mitady izao dia efa zany izy anao sekoly alady eny zaratra anatrany idera foana an' Jesosy tsy amin'ny andro ihany fa amin'ny andro avao. Dia misaotra foana dia miainga
Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe sika ry havana no ny asany marobe izay no tanisaina tamintsika androany. Ary dia mankasitraka indrindra koa tika ny mpitantsoratra ny fiangonana nanambara izany tamintsika. Ary dia mankatelina indrindra koa ny sampana tsirairay avy eto amin'ny fiangonana tamin'ny fandraisana anjara hira na tononkalo. Tonga eo amin'ny fotoana izay anavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra isika izao ry havana amin'ny alalan'ny fanatitra ho an'ny laharan-kira fa 700 no ataontsika eo am-panatanterahana izany. Dia arak'izay fanazavain'ny mpitantsoratra ny fiangonana tamintsika ho ateritsika ety amin'ny altary zany ny valopy izay nizaraina, tsy valopy intsony moa fa le arona kely iny ateritsika ety anoloana ety zany. Amen.
mipetraka ny fiangonana. Amarana ny fotoantsika izao ry havana koa mangataka ny tompon'anjara iroso ety anoloana hanao ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, nitao aminao izay eto amin'ity toerana voatokana ho anao ity, ahafahana mitera sy mankalaza ny anaranao, miaraka namaky ny teninao izay nandray ny fampianarana sy ny hafatra mentiny mpanomponao. Misaotra Tompo satria na tsy mendrika azy izahay dia mbola nomenao izao fotoana izao, ahafahanay manantona anao sy miaino ny sitraponao. Mangataka izahay Tompo irao ny fananao masina ampitoetra ny hafatra mety norenesinay teo, ho fanilo hanazava ny lalanay mandritra nyity herinandro vao omenao anay ity. Ankehitriny Tompo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia mivavaka aminao izay ho an'ireo mpitandrina sy ny filohan'ny tafo ary ny ankonany avy. Taio sy arova izy ireo, omeo fahasalamana, ianao any ampahiry azy ireo amin'ny andraikitra masina izay niantsonao azy. Ho an'izay rehetra manana andraikitra eto amin'ny fiangonana Tompo, ao izay rehetra manokana fotoana mahalavorary ny fotoam-pivavahana isak'alahady sy mandritra ny herinandro, ny tompon'andraikitra isa-tsampany, ny tompon'andraikitra eo amin'ny faritra atsimo atsinanana sy eo amin'ny sehatry ny FPMA, ny fanahy masina ny dalidalana azy ireo amin'ny asa fampianarana sy fitoriana ny teninao eo amin'ny sehatra misy azy avy, ho voninahitry ny anaranao. Vavaka aminao izay Tompo an'ny isa-tokantrano, ianao ilay tsy miova ho maly anio sy mandrakizay anie, hampanjaka ny fitiavana sy ny fiadananao isa-tokantrano, ary hanampy ny ray aman-dreny amin'ny asa fanabeazana izay apetraka ao aminy. Ianao koa Tompo ampahery ny ankizy sy ny tanora amin'ny ezaka ataony ao amin'ny fianarana, hitombo fahalalana sy fahaendrenana izy ireo, ary indrindra hitombo eo amin'ny fahafantarana ny teninao, ka hatoky anao tanteraka amin'ny fiainana manontolo. Vavaka aminao izay Tompo an'ireo tsy salama, ho an'ireo fianakaviana miara-manjo, ianao izay mahay manasitrana ny aretina rehetra, manamaivana ny fanaintainana, ampitony ny alahelo amin'ny fisarahana, hitondra fahasitranana raha sitrokao izany, satria ianao no mahafantatra izay rehetra mahazoana tsirairay avy. Entinay ambavaka koa Tompo ny tanindrazanay Madagasikara sy ity firenena mandraina ity. Ny fanahana masina ny hiasa mahery ao amin'ireo mpitondra, hitarika azy ireo araka ny teninao sy ny sitraponao rery ihany, izay mampanantena filaminana sy fiadanana ho an'ny olona rehetra. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à te demander, aussi bien pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis ou le monde qui nous entoure. Et souvent, nous oublions de te remercier. Nous te demandons pardon pour cela. Apprends-nous à être reconnaissants
pour tout ce que tu nous donnes en abondance à chaque instant de notre vie. Et surtout, apprends-nous à être reconnaissants pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, pour sauver nos péchés et nous promettre la vie éternelle. Fortifie notre foi pour que nous ayons pleinement confiance en toi, car toi seul sais ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Amenenarano Jesu, tompo sy mpamonjena no anao fandraisam-bavaka izany. Ary ampiarahana ilay vavaka, ampianarina ny mpianatra ho faizay, manao hoe rainay sy ananaratra, masina ny anarana, mitondra ny fanjakana, ataon'ny sitrapona, tsy ahitantaka ny andafitra, ny anarana sy amelana ny kara, sy mitondra ny vavakana, na fanandratsy, na fanjakana sy nitra, ara-vonahitra mandratsy. Amen. Ny laharakira 10 sy 300 no ataontsika ka ny andiny voalohany melohan'ny 4 sy ny tsodrano ary aorian'ny tsodrano anaovantsika ny andininy 2 amin'izany laharakira 10 sy 300 izany azy. Izao ary ny afatry ny tompo ho antsika ry havana. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, satria ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsaram-panahy rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Raiso amin'ny finoana ary izao ny tsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra anio ary ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.
dia mirary soantsika rehetra ry havana aza dino fa mbola misy ilay vokatra ery aoriana rio